miarabantsika rehetra indray ary amin'izao alina izao manaraka ny fandaharana aloresahana anao ny sehatra etỳ am-piandohana dia efa saina trano isika anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana izay arahanao mivantana eto amin'ny fahitalavitry ny Record TV Madagasikara sy mivantana ihany koa ao amin'ny page Facebook ny Record Madagasikara ao. Ovay ny fandaharana ary amin'ny tiany ity ato amin'ny Akavanakwato misy Anandriamatoa Androvola Razafindralambo izay avy eo anivon'ny Piaro ny zon'ny mpanjifa filohan'ny fikambanana mpanjifa marahinana ny PMH miarahaba tompoko ary dia mankasitraka nanaiky ho asainy ny fandaharana aloresahana anao ny sehatra amin'ny tiany oalina ity. Faly miarabanao Yando, miarabantsika vahoaka mpanjifa ihany koa manaraka an'ity fandaharana ity hariva. Ato amin'ny ilakwato kosa indray misy Anandriamatoa Ravaly Erinjakamanana izay efa sady ben'ny tanàna ny commune Ambanivohitra Ampary Antsokona angamba izay raha tsy diso ao amin'ny district Anambatondrazaka ary ampandrindra nasionaly izay mpanjifa mirahinana ny PMH izay izy mankasitraka ihany koa ny vahiny ato anatin'ny fandaharana amin'ny tiany oalina ity. Misaotra indrindra Madame Nando ary faly mahita ny vahoaka mpanjifa izay mijery dia miarahaba anareo koa. Eny ary maromaro ny lohahevitra izay efa nifampiresahana hodinina ho velabelarina ato anatin'ny fandaharana amin'ity anioalina ity ka dia manasa antsika rehetra anaraka an'izany hatramin'ny farany anokafantsika n'izay resadresaka izay amin'ity anioalina ity ary dia mikasika indrindra ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay tsy azo diantsika tsy hita sy tsy azo diantsika dinganina satria anisan'ny tena hoe mahakasika ny mpanjifa izay ary izy mirahalahy mikasika ny resaka hoe fanampozinana ratsakafo fa eo ihany koa ny hoe fahampozinana ratsakafo izay antenaiko fa mbola maro amin'ny vahoaka no tsy mahafantatra an'izay mila fanazavana ihany koa raha tsy lasintsika fa tsy nisy teny Ambohimalaza ny nitranga tany Ambositra Mahajanga sy Tamatavy ihany koa hoatomboko ato amin'ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Androvola Razafindralambo ngambany izay fanontanian'izay aiza ho aiza marina ka ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'izao ny toerana misy anareo ny ady sisika sy ny andraikitra izay efa ataonareo mikasika an'izay hoe fisiany ny fahampozinana ratsakafo sy ny fanampozinana ratsakafo izay. Ia, sotra betsaka amin'ny fanontaniana ary tsara dia tsara ny fanontanianao izay namana Ando. Ny voalohany indrindra aloha ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ao anatin'ny fikambanana PMH izay taritiko dia eo akaiky ny vahoaka foana lalandava aloha satria izahay raha teo no mahita ary mifandraika mivantana amin'ireo vahoaka mpanjifa izay tojo fasairanana amin'izao fotoana izao. Ny tiana marihana voalohany aloha atao am-piandohana dia izao ny atao hoe intoxication alimentaire sy ny atao hoe empoisonnement. Zavatra roa samihafa izy io satria raha iresaka isika ny intoxication alimentaire dia vokatry ny sakafo lany daty ohatra na hoe sakafo tsy voaendy tsara ohatra na ny hoe misy pozina biolojika zany ao anatin'ilay sakafo ho an'ilay vahoaka mpanjifa toy ny hoe salmonelle, ny E. coli, ny toxine botulique dia mahatonga an'izay intoxication alimentaire izay. Ny empoisonnement indray mazava ho azy zany misy pozina mihitsy ilay sakafo nasina pozina mihitsy ilay sakafo zany hoe io pozina io kosa nefa dia misy be da be izy ireo zay no antony ny andrasana an'ilay hoe valim-pitsirihana na ny analyse laboratoire zany zay nataon'ny tompon'andraikitra mahefa avy amin'ny ministera mikasika amin'ny fahasalamam-bahoaka momba an'izay. Tonga dia itsiko mahitsy eto ny hoe ny tany Ambohimalaza dia fanampozinana ara-tsakafo ary ny zavatra misy akoatra ny Ambohimalaza kosa toy ny hoe tany Mahajanga zany dia resaka intoxication alimentaire. Inona natonga anazy intoxication alimentaire? Ny antony raha mortadelle nentina ao any Majunga ny toerana nitondrana anazy nefa ny aingany any dia avy any alavitra be tany Morondava ny siovany zany zay zavatra zay ka lasa miteraka intoxication alimentaire ho an'ilay vahoaka mpanjifa. Raha izay mitoraka izay ihany koa ny tany Antsirabe, nisy moa ny tany faritra avaratry ny nosy iny nisy intoxication alimentaire
ka zay indrindra n natonga anay zany etonivon'ny fiarovana ny zomimpanjifa PMH atram'izao zay de mbola mitohy foana zany ny fanentanana sy ny fanebiazana ny vahoaka mpanjifa mba hijery tsara aloha ny daty andreo sakafo zay vidiana sy jifaina indrindrandrindra ny sakafo hiditra any ambavatsika tsirairay avy faharoa manaraka an'izay manaitra koa nefa zahay ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny gouvernementa mazava ho azy zany fa eo aloha ny ministèranny ny douanina malagasy satria maro loatra ny entana miditra eto Madagasikara zay ataotsika hoe moramora ho azy ve ny azahoana zany atao hoe certificat de consommabilité avy amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka dia eo ihany koa zany ny tokony isinny atao hoe fiaraha-miasa matotra ho anay moa zany eto anivon'ny fiarovana zomimpanjifa dia manao ny fanaraham-pivoaran'ny asa zay amin'ny teny frantsay hoe suivi rehefa manao suivi zay eny amin'nivon'ireny toerana fisakafoanana fivarotana tsena ireny fivarotana entana azafady dia tsy maintsy kosa zay mametraka aloha ny ataotsika hoe fanabiazana sy ny torolalana maro tokoa ary tena maro ny ataotsika hoe tsy manara-dalàna eto Madagasikara satria mihoatra ny 80 isan-jato nzany ataotsika hoe mpivarotra eto Madagasikara dia tsy manara-dalàna ary indrindrandrindra ny eo amin'ny resaka ny ataotsika hoe toerana fisakafoanana dia tsy manaraka amin'ny fenitra akory azy indrindrandrindra eo amin'ny fahadiovana zany tarian-javatra zany no ilaina apetraka tsara ary indrindrandrindra entitra ny ministèra amin'ny fahasalamam-bahoaka satria misy an'leo ataotsika hoe inspecteur ao amin'ivon'io ministèra io misy contrôleur ihany koa torak'izay ihany koa ao anatin'ny ministèra mivarotra sy ny fanjifana zay tsara manamafy ny asa ny amin'ny anaovantsika ny atao hoe fanaramaso ny amin'ny resaka arabaritra fa dia samy manao zay tiany atao daholo lasa firenena daboraraka amin'ny sehatry ny arabaritra ny firenena malagasy ao anatin'izay ataoko hoe mbola anisany andraikitra siasanareo zomimpanjifa ihany koa angamba ny miady ho an'ny mpanjifa mety manahoana hita ihany koa ny ateo anivon'ny PMH fa nanatateraka fidinandray fotony araka tamin'ny ministera anisan'ny voakitikitika sy voatonontonona tao anatin'izay ny resaka menaka tsika malagasy nefa tena hoe manjifa menaka manahoana mikasika an'izay ia tena marina tokoa efa ny teneniko teo ary nylazaiko teo ny hoe fanaraha-pivoarana ny asanay mpiaro ny zomimpanjifa suivi ary zay ihany koa de mandray ny fitarainana avy amin'ilay mpanjifa dia manaitra n'ireo tompon'andraikitra isatsokadiny tafiditra ao amin'ny asanay zany ny fidinanay tany ny orinasa zay mpamokatra ny menaka tamin'ny tapabolana zay nidina tany tamin'ny araka tamin'ny ministra tompon'andraikitra ary rehefa nahita kosa zay fa nisy ny ataotsika hoe processus normal mialatsiny amin'le teny frantsay zany hoe manaraka amin'ny fenitra aloha zany voalohandrindra iraisam-pirenena ny fanamboarana n'lay menaka raha izay faharoa manaraka amin'izay manana ihany koa zany ny atao hoe certificat de consommabilité zany hoe io certificat de consommabilité io tsara mariana eto tsy hoe zarazaraina fahatany ohatra ny biscuit na bonbon mena ny zazakely io akory fa tsy maintsy misy mandalo ny contrôle laboratoire ary niditra atao amin'io laboratoire atao mihitsy ary ny tenako niaraka atao amin'ireo tompon'andraikitra isatsokajy ny tany amin'ny faritra Tamatavy sy ny ministra ny varotra sy ny fanjifana dia nahita ny fanamboarana ny fitsirihana araky ny analyse zany amin'ny laboratoire anio menaka io raha izay faharoa manaraka an'izay ny eo anivon'ny ministèra mivarotra sy ny fanjifana ihany koa dia hita ihany koa fa manana ny atao hoe certificat de mise en vente izy ireo na ny taratasy fa hahafahany zany mivarotra anio vokatra vokarin'lay orinasa io ny dikan'izay de zao ho anay zany eto anivon'ny fiarovana ny zomimpanjifa PMH rehefa manao ny suivi zay na ny hoe fanaraha-pivoarana dia tsy maintsy mijery koa aloha zay hoe manahoana so de misy fiatraikany any amin'ny fahasalamam-bahoaka fahasalaman'ny mpanjifa io zavatra io mino zany zay sy manantena fa ny certificat de consommabilité zay avy any ministère ny santé publique dia midika zany fa hoe ara-pahasalamana zany ary tsy atahorana
any vahoaka mpanjifa nylay menaka vokarina eto Madagasikara. Akoatr'izay kosa nefa alao tsara mandriany eto fa nisy koa niteraka resabe teto Madagasikara ny fisiany menaka sasany zay tsy nanana nio certificat io zay tratra tao amin'ny faritry vakina karatra. Zany hoe efa mazava izy fa tsy nanana natao certificat de consommabilité fa ny anazy indray de ny hoe certificat de non consommabilité. Ny dikan'izay de hoe tokony mbola andalo ianao zany any amin'ny resaka contrôle fa tsy tonga de atao tonga de hivarotra eto amin'ny tany république ny Madagasikara dia any tananay foana ianto any vahoaka mpanjifa ny mailo hijery tsara aloha lay menaka zay tsy faina indrindrandrindra io daty io satria raha miovy raha lany ny datiny io azafady na ny sakafo zay hoanina tadidio tsara araka le niteneniko teo fa tonga le atao hoe intoxication alimentaire ary ny tena ratsy ao anatin'ilay izy de mitovitovy soritra ny fomba sy fisehoan'ilay intoxication alimentaire sy ny ataontsika hoe empoisonnement fa le empoisonnement zany no ataontsika hoe aingakaingana kokoa any amin'ny fahafatesan'lay olona arakaraka lay pozina zay nampidirina tao amin'ilay sakafo. Ao anatin'izay mahaleo tena tsara ve ny mpiaro ny zony mpanjifa amin'ny fanatanterahana zay hoe fanaraha-maso zay mety tsy misy teritery ihany koa ve na hoe tsy manara-drenirano fotsiny ianareo anatin'izay ohatra zao hoe miaraka amin'ny ministera de rehefa miteny ministera hoe mety ty de nareo nefa mahita hoe tsy mety mahaleo tena tsara ve nareo anatin'izay hoe fanatanterahana ny asa zay am'izao fotoana zao. Tena tsara be zay fanontaniana zay tadidio tsara fa ny fikambana mpiaro ny zony mpanjifa dia mahaleo tena na indépendant na de eo aza ny ataontsika hoe eo amban'ny fihahiny ministera mivarotra sy mifanjifana fa ny lalàna no nametraka lalàna iraisam-pirenena voalohany indrindra ny amin'ny hoe indépendant izy amin'ny asany aleo tena amin'ny asany satria ny vahaolana sy ny tanjona apetraka n'zany atao hoe fiarovana ny zony mpanjifa dia ny fametrahana ny vahaolana maharitra raisiko ohatra ny tany Tamatavy satria tsy ny rehetrarehetra ny nahita ny tao fa raha ny tany Tamatavy ny tenako niaraka tamin'ny ministra mivarotra sy ny fanjifana ary ny industrie sy ireo tompona andraikitra any an-toerana ny Tamatavy dia sady enjana no mafy ny zavatra jereva masoko sy mifanontaniana napetraka amin'ny tompona andraikitra voalohany ao amin'io orinasa io. Entitra de entitra tokoa satria zon'ilay mpanjifa no arovanay eto ary mananjofy ny tanteraka izy ny ahafantatra araka ny voalaza ny ataontsika hoe article 4 rehefa tonga teny zany ny tenanay de voalohany ny solotena alohan'ilay mpanjifa mazava ho azy tsy am'savy mpanjifa zany ny zavatra hita amin'ny masonay teny dia ara-dalàna fa raha tsy nisy ara-dalàna tao tsy maintsy ny teny izahay eto anivon'ny PMH zay taritiko satria lasa mamon'olona na lasa ataontsika hoe mpamosavy malemy ka ny eto atoerana ihany no vonoana. Eny ary mbola iverinao aminao ihany moa ny tenako rehefa avy eo mbola maromaro ihany koa loha hevitra zay ho resantsika fa ho ajantsika hatreo aloha zay fa raha ivalaparana mety tsy ho ampy ny 5 minitra nitodika ato amin'Andriamatoa Ravaly Erinjakamanana izay mpandrindra nasionaly ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMH indray ny tenako anisany hoe raha vao miresaka an'izany hoe mpanjifa zony mpanjifa zany sika de tonga de amby tonga ao an-tsaina avy hatrany hoe resaka vidim-piainana aiza ho aiza ny mpiaro ny zony mpanjifa mikasika ny resaka vidim-piainana matetika koa rehefa miresaka sika de ohatrany hoe ny eto Antananarivo foana ihany no hitantsika fa ny any amin'ny faritra zay somary takotakona na de tsy de resantsika ihany koa eto angamba ny Andriamatoa Ravaly Erinjakamanana iresaka amintsika ihany koa mikasika an'izay hoe manao ahoana sy manao ahoana ny any amin'ny faritra amin'izay resaka vidim-piainana izay indrindrindrindra ho resantsika ihany koa azontsika resana ihany koa ngamba mikasika an'Ambatondrazaka miresaka hoe vary raha oharina ny tamin'ny taloha manao ahoana ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsara fipetraka amin'ny fanontanianao madame Ando. Voalohany indrindrany aloha de amin'ny mampandrindra nasionaly ny tenako de tsara ho fantatra ihany angamba hoe inona moa zany andraikitry ny mpandrindra nasionaly elantsiny kely raha mivoana kely amin'le fanontanianao. Voalohany indrindra ny mpandrindra nasionaly de fifehezana
ny fandrindrana asa nasionaly zany hoe any am'le faritra mihitsy zany misy teboka enina moa izay fanoloran-kevitra kosa fampitana ny fitarainany mpanjifa satria tsy eto Antananarivo ihany misy mpanjifa namana andro fa hatrany amin'ny faritra mihitsy. Ny fahatelo dia fanetanana sy fampiofanana ny mpanjifa entanina koa izy zany. De ny fahaefatra fanatanterahana sy fanaraha-maso ny hetsika satria tsy afenina namana anto fa manao hetsika ny any amin'ny faritra rehefa farafaratsiny hoe ahoana ihany ny Antananarivo no atao an'izao fa zahay aty amin'ny faritra ve de zanaky kala hafa de mihetsika izy de miditra am'izay sehatra zay ny tena. Ny fahadimy dia fifandraisana stratégique sy fiarah-miasa indrindrandrindra amin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana satria misy ny solitenan'ny ministeran'ny industrie sy ny varotra any amin'ny faritra zay misy anay ihany de ny drika zany de ny fahaenina farany moa zany fanoloram-baovao sy fandefasana ny tatitra nasionaly zay zavatra zay indray moa zany any aminay mpikambana fa tsy any amin'ny mpanjifa satria tsy maintsy manolotra an'izay tatitra sy mivaovao any amin'ny président zahay avy any amin'ny faritra hoe président zao ndrainge ny zava-misy aty faharoa koa mila mihaino vaovao avy any amin'ny aty amintsika aty amin'ny folobe anay koa zahay ny PMH hoe inona ny vaovao any aminareo any mba hijereny akaiky koa ny vaovao aty aminay. Zay aloha zany ny andraikitry ny tena ma coordonnateur national ny tena zany. Malony fanontanianao am'izay namana anto hoe manahoana ny vidim-piainana any amin'ny faritra mba tsy tenenako hoe trop de tena sahirana ny any amin'ny faritra. Inona ny antony? Tenenao Ambatondrazaka avany mihitsy ny tena efa avy be ny tanàna tany. Ny voalohany indrindra tsy mitovy tamin'ny taloha satria zay ny fanontanianao teo namana anto hoe nanahoana ny fiovany am'izao ankehitriny zao tamin'ny taloha. Raha ny tany amin'ny taloha de nisy ny orana satria mbola tsy ripaka ny ala, lamina tsara, nahazo rano tsara. Ankehitriny tena tsy ampy ny vokatra. Antony voalohany tsy fisiny ny orana. Ny antony faharoa ny tsy fanatanterahana ny asa tokony hoe apetraka ny resaka tohadrano. Ohatran'ny aminay any amin'ny faritra na be ny tanàna zao misy falaiza any, misy rian-drano tokony ho alaina ho any amin'ny tanimbary. Tsy ampy zany ny fitrandrahana ny tsy ampy de miantso tena miantso mihitsy ny tompon'andraikitra izahay mpanjifa izahay mpamboly satria zay le antony le problème am'le miapiakatra an'le vidim-piainana satria maninona tsy ampy mihitsy le fanajariana, tsy ampy le fanampiana. Ny dikan'izay zavatra zay zany tokony ampiana ny any ambanivohitra, tokony ampiana ny tompon'andraikitra rehetra any. Ohatra araky ny tenin'ny président teo hoe jerena ny fananantany tokony hoe zany efa misaotra mihitsy aloha ny fitondram-panjakana tsy mitoraka voninkazo zany amin'ny fametrahana ny resaka hoe bif na mibarao ifotony fananantany zany hoe zay tena tonga ny fotony mihitsy satria rehefa tsy misy olana ny tany de afaka miasa tsara ny mpamboly. Tsarovo tsara namana andro, tsarovo tsara amintsika mpijery fa ny mpamboly koa tompoko rehefa miala eo amin'ny fambolena izy de mpanjifa. Dikany hoeny am'izay am'le resaka hoe vidim-piainana normal be tsy ampy le vokatra. Rehefa tsy ampy ny vokatra de lasa manafatra tsika. Rehefa manafatra tsika de raha tsika malala fa mitombo koa zany ny zavatra voaka, ny vola voaka nefa tokony ho vitatsika eto tanàna. Inona zany mba angatahanay mpanjifa zay arovanay mpiaro zo mpanjifa mba omeo fitaovana reny mpamboly mba omeo fitaovana betsaka le fitaovana ao masomboly ao fikarakarana azy. Faharoa mba haenao reny etre momba n'izany rehetra zany satria le antony tena mivangongo loatra aty aminareo Antananarivo tompoko ny olona fa izahay avy any ambanivohitra de lasa miakatra aty
de anisan'ny mampa fiakara mividim-piainana koa zay. Ny amarana ko azy angamba de matoa miakatra mividim-piainana tsy mitovy tamin'ny taloha tsony tsika namana ando. Taloha isika raha zato de zao tsika 2,000. Zany hoe 700 zany no efa fitombona. Ko ahoana ny tsy tombo mividim-piainana? Tsisy ny asa, sarotra be mitady asa. Lasa manao hira kely dôly. Ny avy any ambanivohitra tonga eto Antananarivo tompoko manao hira kely. Mividy zavatra etsy de amidy etsy de zay de zay de zay de zay. Ahoana moa? Normal be miakatra le vidim-piainana satria tsisy asa tsony ny olona. Ny dikan'izay zavatra zay zany a, ny tena farany de miakatra le vidim-piainana satria tsy ampy mivokatra ratsy ny lalana. Rehefa ratsy ny lalana de mitombo ny vidiny saran'ny transport. Eny tompoko. Matetika raha miresaka hoe Ambatondrazaka zany sika de resaka vary foana satria sokotry Madagasikara amin'ny fambolem-bary sy ny voka-bary Ambatondrazaka ary ny ataoko hoe voka-bary zay tsy faitsika ty Antananarivo, ho an'ny eto Antananarivo de maro be no afarana avy any Ambatondrazaka. Mety hoe ohatrina zany zao ny kilao ny vary any Ambatondrazaka na ny kapoaka na ny akotry na ny fotsy raha hoe oharina amin'ny aty Antananarivo zay anisany hoe manafatra ihany koa. Eny tompoko, ny any Ambatondrazaka zany ny tena marina. De tsy mandeha am'izany kilao lazainao zany raha akotry. Tsy mandeha am'izany kapoaka zany, fa daba ny fiteninay azy any. De rehefa zao a, taloha ny daba zany 200 na 300, 500 raha be indrindra. Zao efa 2,000. De rehefa alefa indray le izy totona any amin'ny usine ozy zay any. Raha misy mareny avy any Ambatondrazaka de hainy tsara hoe gona avy any Atsanaka avy any Atsabo mihitsy io. Ny dikan'le itenenako tena misondrotra. Taloha tompoko, mividy vary izahay tamin'ny andronay, zay moa ty efa lehibe, efa 80 taona mahery, fa tamin'izany zay mbola gaona, mbola tany amin'ny 30 40 taona. Tena 200 ny kapoaka ny vary namana ando efa eny an-tsena. Zao amin'ny arivo mahery. Inona le antony? Tsy sompotra tsony Madagasikara. Efa mitady ho resiny any Morondava. Eny tompoko, efa mitady ho resiny any Andapa. Any amin'izany Andapa zany. Inona antony? Tsisy le orana. Tena zay aloha ny olana be any Ambatondrazaka. Ary mizara roa ny Ambatondrazaka, misy atao hoe ampita-tsinanana, de misy ny atao hoe ampita-ndrefana. Ny any ampita-tsinanana mihitsy ny tena tsy ampy vokatra satria miandry angia orana. Fa raha mitodika kely ny fanjakana satria anisan'ny aika be ny tanàna ny tena, de eto de efa ho teneniko retany eran-danitra fa ao amin'izany aparitsokatra zany de misy falay zao azo akana rano, andrana ny tanimbary. Pita indray tsika any ampita-ndrefana. Miandro ny baraziny sa maloto ny ao ampita-ndrefana. Rehefa tsy ampy ny orana, tsy ampy koa le barazy. Kely ny vokatra. Ary ny tena farany, ny fanimbana ala ty ampita-tsinanana. Fanimbana ala de manjary lasa feno atsanga na fasika ozytsika vao aty andrenivohitra ny tanimbary. Ka raha tena tany le mamokatra tsara, miampy fasika, tsy ampy tsony le vokatra. Fanontaniako farany mikasika an'izay ngamba de tsy iverenantsika tsony zay resaka volovarany Ambatondrazaka zay, anisany tena miteraka resabe ihany koa ary tena mampitaraina an'ireo tantsaza sady mpamboly no mpanjifa ihany koa any Ambatondrazaka any ny fangalarana vary mbola eny Tambary amin'izao fotoana izao. Ary misy ireo tena miambina eny andro aman'alina mihitsy, raha sendra tsy tafatory eny indray alina ripaka ny vary amina hektara. Manao ahoana mikasika amin'izay? Ny mikasika amin'izay aloha de isaorana mialoha ny fitandron'ny filaminana. Fa any misy an'le maramila any, ny gendarme, ny polisy tsy mitoraka voninkazo fa miara manao garde, tsy matory andro aman'alina tokoa. Inona le antony namana ando? Taloha tonta ny anaran'izay zavatra resahanao zay. Ary mety mahalakalana fa tsy mitovy amin'izao fotoana izao. Sa mitovy ihany hoe efatra amin'izay ve misy an'izay? Efatra amin'izay ny misy an'izay, tsy mila ambenana. Fa zao mividim-piainana amin'ny mahatonga an'izay, tsisy vola de mangalatra ny olona. Ary ny tena problème, rehefa mangalatra izy, tsy hita mihitsy zay angalarany azy. Tsy mba taterina amin'ny tomobile na inona fa tonga de any amin'ny lakana anaty rano. Any kosa aloha tsisy mpitandron'ny filaminana anaty rano.
de raha iteny an'izay zany a tena efa miova mihitsy zany ny sotoavina malagasy tena miova noho ny inona noho ny fiakarany vidim-piainana tsy mananasa ny olona tsy manam-bola ny olona eny ary hitodika ato amin'ny andro vola razafin-dralambo indray angamba ny fanontaniana manaraka efa nodresantsika teo moa izahantsika songadina ato anatin'ny fandarana ireo karazana hoe actualité sy ny hoe tena zava-misy marina amin'izao fotoan'izao efa nodresantsika teo ny resaka fanampozinana ara-tsakafo sy ny fahampozinana ara-tsakafo anisan'ny niteraka resabe ihany koa teo aloha teo ary hatramin'izao fotoana mbola hitenenantsika izao ny resaka jirama ny resaka jiro sy rano nisy ny hetsika izay nataon'ireo mpiasa ny syndicat ny jirama izay nanohitra ny sata vaovao mifeny jirama eo ihany koa ny resaka mifaomaofao ny privatisation ny société anonyme sy ny maro samihafa ao anatin'izay aiza ho aiza ihany koa ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa ao anatin'izay satria tena hoe lasibatra dia lasibatra ny mpanjifa ary andriamatoa andro vola razafin-dralambo miaina ny délestage ny tsy fisian'ny rano maharitra andro maromaro mihitsy manahoana ny hoe efa andraikitra andraikitra izay efa noraisinareo ihany koa anatin'izay mety hoe efa nisy fiampiresana tamin'ny jirama fa indrindra ny fomba fijerina ny point de vue anareo ihany koa nikasika ny orinasa jirama saotra tompoko amin'ny fanontaniana voalohany indrindra aloha tsara ho fantatritsika vahoaka mpanjifa fa araky ny tatitra moa zany zay nataon'ny mpandrindra nasionalinay eto akaiky eto dia efa misa 1750 mahery zany ny fitarainana manerana ny nosy momba an'io jirama io zay voarainareo eny tompoko ary ny jirama ny tena nazahoana fitarainana ambony indrindra zany amin'ny fitarainana avy amin'ny vahoaka mpanjifa ny faharoa manaraka an'izay tsara ho ampitsahivontsika fa ny sata ny jirama zay miteraka resabe amin'izao fotoana zao de efa tamin'ny taona 577 sy arivo efa ela zany ny dikan'izay minsomana tena kosa zay eto amin'ny hidiny fiarovana ny zon'ny mpanjifa satria ny mpanjifa no lahara-pahamehana aminay de ny hoe hitondra fanatsarana hitondra fanavaozana io sata zay apetraky ny fanjakana io kanefa na izany na tsy zany aza ilaina foana ihany koa ny ataontsika hoe mifandinika mifampiresaka andatabatra boribory satria raha ntsika malala marina fa dia nisy ireo mpiasany jirama zay mitokona mitaky ary tsy manaiky an'io sata io ilaina zany ny mifandinika andatabatra boribory momba an'izay ary izahay kosa nefa tsara marianay eto dia ny fiarovana ny zon'mpanjifa de mametraka foana ny hoe zo fototry ny mpanjifa ny miaina mahazo vokatra tsara avy any amin'ny jirama satria izy dia mandoa hetra ohatra n'le hoe zany hoe ny tiako tenena hoe tsara tokony ho tsara ny tolotra ny jirama satria betsaka ange na ny entana simba na ny ataontsika hoe asa tsy mandeha no ny fatapahan-jiro misy akony ihany koa ange misy vokany ihany koa ange any amin'ireny ataontsika hoe intoxication alimentaire reny ny fatapahan-jiro ka mila karakaraina farak'izay maika io satria ny toerana na ny firenena tsy ampy-jiro zany maizina egalina de voly raha aminay tsy voatra mihitsy zany le firenena tsy voatra mihitsy ny fomba fijery vahoaka malagasy ka tsy azo ekena kosa zay zavatra zay ny manaraka an'izay teraka resabe koa ny atao hoe société anonyme tsara marihana sy apetraka mazava tsara fa zany société anonyme zany dia tsy miankina amin'ny tompony aloha raha izay ny faharoa manaraka an'izay voafaritra mazava tsara ny ataontsika hoe anjaram-bola n'ireo actionnaire zay mampiasa ny vola ao amin'io société anonyme jirama io ny manaraka de ny hoe voafetra ny andraikitry ny actionnaire fa tsy hoe akory hoe rehefa izy manam-bola be miasa ao anatin'ilay jirama de zay tiany atao ny atao ny manaraka an'izay de ny hoe nresaka fitantanana mihitsy dia matetika zany ny ataontsika hoe société anonyme dia ny filakevim-pitantanana na ny conseil d'administration na ny directeur général ny jirama no ataontsika hoe mitantana an'ilay orinasa amin'izay fotoan'izay inona kosa mety ho tombony ny mety ho tombony tsara ho fantatritsika vahoaka mpanjifa de ny hoe mora hidedavana famatsim-bola raha hoe société anonyme
azo a amidy izy a ataontsika hoe alefa amina borsa zany, azo amidy zany io société io koa am'izay fotoan'izay, ary ny farany de ny hoe mitazona ndraikitra voafetra ho an'ny tompony, iny lefa teneniko teo hoe tsy zay tian'ny tompony, tsy zay tian'le actionnaire atao akory ny atao. Ohatra ny orinasa Telma, ny ohatra ny orinasa Orange Madagascar, ohatra ny Total Madagascar, SA daholo reny na société anonyme. Zany hoe mila dinihana tsara zany, mila jerevana tsara zany, inona ny mahatsara azy, fa hatreto aloha ny fantatray eto ny fiarovana zom-panjifa de ny hoe tsara aloha zany atao hoe société anonyme. Mandeha ny resaka ny hoe ho privatisena ve ny JIRAMA, fanontaniana mipetraka zany na izay koa ary mametraka an'izay fanontaniana zay, fa ny zava-dehibe aminay de ny hoe société anonyme efa mazava araka ny teneniko teo, de ny hoe mitazona ny andraikitra voafetra ho an'ny tompony ray zay, ary ny fitantanana sy ny directeur général zany na ny DG no mitantana n'lay orinasa roa zay, ary ny fahatelo goavana be rehefa nyteneniko teo de hoe mora idedavana fa matsim-bola. Ka raha toa ka ataontsika hoe iroso amin'ny atao hoe privatisation, zay tsara mariana eto kosa nefa, fa efa maro ny orinasam-panjakana nge privatisena tamin'ny andro ny tompoko lahy filoha Didier Ratsiraka, anisan'izany ny Solima, anisan'izany ny Sirama, betsaka ny orinasa, fa izahay eto anivon'ny fiarovana ny zom-panjifa, raha toa ka irosona amin'ny privatisation dia tsy maintsy mametraka kosa ny ataontsika hoe prix na ny vidiny zany ho takatry ny fahefa vidiny lay mpanjifa, zay fa tena sahirana ozy izy ny coordonnateur anay national teo. Ny dikan'izay de ny hoe mila mifandinika ary manady ady tsara, mila enona ny feon'ny rakotsy rabe. Zao kosa nefa izahay koa de tsy anaiky velively ny siny daboraraka ao nivon'ny orinasa JIRAMA, satria marobe tokoa ange ny fitaraina anazy avy amin'ny ny JIRAMA. Anisan'izany ny hoe kolikoly endrika kolikoly aiza ve ka hoe any amina quincaillerie misa enina monja ianao eto Antananarivo no mividy an'ireo fitaovana zay ilaina rehefa piditra rano. Ho anay zao mipetraka any amin'ny commune Sabotsina Mena, ho sahirana foana zay, lasa mitombo ny déplacement ny mpanjifa any, fa tsy maintsy aty Akorondrano na aty inona ny anaran'ity Akazomanga no mividy an'ilay fitaovana ampiasaina, satria lazaina moa zany fa hoe reo zany no ataontsika hoe nahazo ny crédit io ny accréditeny zareo JIRAMA, ka mila sokafana io, mila vahana io. Ohatran'izay ihany koa efa misy olona efa amataonany tena hoe roa taona mahery tsy nisitraka tsony ny rano, ohatra ry zareo eo amin'ny Vohitrilafy, hatram'izay nisy rano taona andeha, rehefa am'izao fotaona zao efa teo roa taona sy tapany zay tsy misy rano intsony. Ny dimy zalahy ve mivanona tao satria hoe misy orinasa ao ngeza be, zay zavatra zay miendrika kolikoly. Fitaraina amin'ny mpanjifa ihany koa ny hoe mampiditra jiro izy na rano, efa roa taona mahery de lazaina foana fa tsisy ninona, tsisy ny compteur, tsisy ny compteur ny jiro na ny compteur ny rano, fa rehefa maheno fofona vola ry zalahy de vetivetika de misy compteur. Ka zay zavatra zay azadina, mbola ataontsika hoe orinasam-panjakana foana ny orinasa JIRAMA, fa raha ny olona manao kolikoly ao amin'ny JIRAMA kosa dia alao asorana. Zay no anekenay, ary tena de rainay kosa aloha ny ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany ao amin'ny JIRAMA ny DG, amin'ny fanatsarana, amin'ny ataontsika hoe fanadiovana zany orinasa JIRAMA zany. Matahotra ve ny sasany very finanana, miala tsiny miala fondro tsy hoe kenay mihitsy kosa raha anjaka foana ny kolikoly ao amin'ny JIRAMA. Betsaka ny trosan'io JIRAMA io fantatra zany, ao anatin'io JIRAMA io foana no akan'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zay ny fanesy niny vola. De makaiza nefa le izy
nefa le tolotra ratsy de ratsy ka zany zavatra zany mila arenina mila ovaina zay mbola mahatonga anay miteny foana eto anivony fikambana mpiaro ny zomimpantsifa PMS tena entitra zay hoe ny tompona ndraikitra rehetrarehetra isa-tsokajiny ka tsy manatanteraka ny asany na manao kolikoly asory fa manimba manabotry ary mamono an'ilay vahoaka mpanjifa mpandohetra tompoko ao anatin'izay raha ny fomba firesaka teo hoe zany de manaiky an'izay hoe ho privatizeny-zay ny JIRAMA ny PMH sa manao ahoana ia asiako nuance kely tsy niteny mihitsy a teo hoe manaiky fa ozy izy za hoe raha toa ka rosoana ny resaka privatisation zany hoe tsy mampaninona zany raha irosoana raha risoana ny privatisation fa zay kosa tsy maintsy mametraka ny hoe fa mila mifandinika tsara ny eo amin'ny tokony minina prix ho takatry ny fa efa mividy mpanjifa zay efa mikaikaiky afaka atao koa anie tsy ho privatizeny fa asio koa ary a nataontsika hoe mpifaninana ny JIRAMA any amin'ny faritra anie io ianao Andriamatoa mpandrindra nasionaly any amin'ny faritra any ianao misy toerana any tsisy JIRAMA fa misy JIRAMA kely ary ny akamarony ny ataontsika hoe olona any vao mialina 50 kilometre na 60 kilometre na Antananarivo anao de efa mpano no ampiasain'ny olona 12 isanjato mahery ny mpanjifa malagasy misitraka n'zany JIRAMA ka raha 12 isanjato monja no mbola mpijaliana za tokony ho ampiakarina anie tokony ho ampitombona ny mpisitraka ny JIRAMA zay ny teneniko hoe mila dinihana lalina mila jerena lavitra inona ny conséquence efa name an'zany hoe inona ny mahatsara n'zany hoe société anonyme fa ny anay mbola verinay fantelony eto mbola miteny foana hoe ry mpiasa ny JIRAMA kosa ka manao ny ataontsika hoe kolikoly madindinika maka vola etsero mitakitaky vola etsero miala tsiny inona ny hitazomana an'zany ao tena zay mihitsy mandrisika ny tompona ndraikitra ny hoe asory fa mamono ny vahoaka mpanjifa eny ary Andriamatoa Valery Manjaka manana izay mpandrindra nasionaly manahoana kosa indray mikasika an'izay resaka JIRAMA zay raha ho any amin'ny faritra satria matetika tokoa tsika rehefa miresaka JIRAMA de ny eto Antananarivo foana ihany koa fa ny any amin'ny faritra manahoana tompoko izay resaka délestage ny jiro ny rano zay misaotra indrindra am'izay fanomezanao ny fitenenana zay namana andro marina mihitsy ny tenin'ny présidente eo 12 isanjato mahery ozy fa zay any amin'ny faritra ohatra fotsiny panneau solaire zany any aminay any Paritokatra any amin'ny faritra hafa de miaina zahay misy ny jiro ny rano moa ny anay mandeha fifikirama ozy taloha misy pompy tena betsaka ny rano tsy de olana any aminay loatra ohatra fotsiny ny amaliko an'izay teninao zay namana ando raha makany Nosy Belleville ianao tovy amin'ny aty Antananarivo zany fa natsahana kely tsy mijaly jiro zany ny any fa ny rano aloha mijaly fa ny jiro tena milamina be am'izay fampiasana panneau solaire zay fampiasana panneau solaire ny JIRAMA koatra manana motera be izy avy amin'ny inony ty orinasa ty ohatr'izany zao raha makany ianao Fort Dauphin satria efa misy fasy mainty any tena tsy mijaly jiro zany ny amin'ny Fort Dauphin afaka miteny hoe mandainga ianao raha Valery Njakamanana fa ma-coordonnateur national ny tena de matety mifaritra mihitsy satria zay ny ilain'ny PMH ny tena fa tsy andeha hipetraka fotsiny fa manana fandefasana jiro matanjaka be izy any zay tataniny privé azo fataritsika tsara zany izay mamokatra an'io eo ala io zany hoe le mpitrandraka fasy mainty de mivilo azy makany amin'ny JIRAMA de miadana ny mpanjifa zay zany ny tena tezitra anay sy tena tsy ekenay mihitsy de ny fanaovana ny mpanjifa tsinitsininy tena lahara-pahamehana aminay araka ny tenin'ny président nasionaly teo zany hoe fiarovana ny mpanjifa zany tena lahara-pahamehana aminay ka raha tonga le fanontanianao teo tsy mitovy amin'ny eto Antananarivo aloha ny any amin'ny faritany zay angamba ny akapobeany azoko lazaina ary afaka manamarina daholo an'izay ny rehetrrehetra fa tsy de mitovy raha ohatra eto 80% fahasahiranana ny any amin'ny faritra angambaba 20% fa misy ary tena 0% mihitsy fa tena afa-po tanteraka ary milamina satria tena marina mihitsy zay tenin'ny président zay
rehefa tena irosona any privatisation tokoa ne izy io hoe de misy ny atao hoe fifaninanana de miaina le zavatra aloha amin'ny mpanjifa zay le tena de davinay PMS ny apy tsy hijaly an'le mpanjifa mihitsy raha ny jiramany resahana ary tena marina fa nikolokolo mihitsy no mahatonga an'le zavatra manahirana aiza ve manandalo ny tena miala tsiny miala fondro azagadraina re olona na ohatr'izany fa mba mandalo teny nana inona ty akaikina moron-dava fa tena misy mangalatra gazoal zalahy de maninona de maty foana ny jiro zavatra hita ny voamaso zany voamaso be ozy président zay tsy hanonona ninina ary so ihany fa tsy tadidiko le toerana fa masaka angambany fa aloha tsy tadidiko fa nenelanela moron-dava fotsiny fa mangalatra gazoal de maninona de récupérena am'izay le zavatra tsy mandeha ny jiro saotra tompoko tapitra sady ny fotoanantsika ry izy rahalahy tsy afaka nyresaka ny mikasika ny viditsoloka tsika tsy afaka miresaka ny tontolon'ny fananantanitsika tsy afaka nyresaka ny fiara-miasa matotra amin'ny PMH sy ny ministeritsika mino fa amin'ny fotoana manaraka an'izay io resahantsika zay aloha hevitra maromaro izay tsy voaresaka izay mbola maro be koa ny fanontaniana manitikitika ana fa tena manapetra ny fotoanantsika fa mankasitraka anareo amin'ny lalàna vahiny tato anatin'ny fandarana omena ataoko hoe ray minitra avy angamba anareo hitondrana an'izay teny fisaorana sy ny afatrafatra fo izay izay fotoana indrindra rehefa fandalovana ato amin'ny fandaharana aleresahana no ny sehatra eny ary misaotra betsaka ny record misaotra betsaka anao iando ary misaotra ny technicianna indrindrandrindra atsika vahoaka mpanjifa nanaraka ny fandaharana zao alina izao raha izay faharoa manaraka an'izay tianay ampitsahivina ho an'ny fitondram-panjakana fa tsara ary mila jerena ny toerana misy fitrandrahana azahoantsika anatsarana ny jirama de le toerana atao hoe Ambodoroka io Ambodoroka io dia any amin'ny faritra Betsiboka any izy io district amin'ny Maivatanana mety azahoana ihany koa izy io herinaratra hatrany amin'ny 270 kilowatt mbola ampitsahivinay foana tsy miroro mba erahantsika elantsika amin'ilay fanafarana an'le solika mazevatra any ivelany any ny farana maranako anazy de ny resaka fananantany tena zava-dehibe tena fieziko kely fotsiny no hoe mila jerena mila faritina mazava fa betsaka loatra ny mpangalatany eto Madagasikara indrindrandrindra ireo le mitonona magnody mangataka hoe mpanazary ny tany ka eo amin'io lalàna io mila amboarina satria nitonona ho mpanazary ny tany daholo ny mpangalatany am'izao ary indrindrandrindra ny domaine betsaka ny olona mpangalatra tany mpanodina tany ao amin'io domaine io ny anohizako azy satria ray minitra voalohany indrindra misaotra atsika mpijery misaotra ny madame Mando misaotra ny record misaotra ny reto tovolahy mahafinaritra reto amin'ny technicianna ny anahy de mbola veriko foana fa izahay ny lahara-pahamehan'ny PMH de ny ananan'ny mpanjifa zo feno indrindrindrindra ny any amin'ny faritra de matokisynareo any amin'ny faritra fa zay tena miezaka mihitsy ny raha misy 120 ny mpiaro ny zo mpanjifa zay le fa 120 de efa miezaka mihitsy satria zay ny asan'ny coordonnateur national mametraka an'izany atao hoe président any amin'ny faritra zany manana an'izany izahay mametraka ny président régional ny président district ary efa miezaka koa mametraka ny antenne communal zahay efa manana zay ao amin'ny commune urbaine Moramanga vao napetrakay tamin'ny volana juin teo toy izany koa ny any amin'ny commune urbaine Parafaravola commune urbaine Ambatondrazaka commune rural Itanambe de mahazo matokanareo mpanjifa any amin'ny faritra anatona an'ireo solitenanay ireo na iantso mivantana moa fa metraka ny telefona ny président ny national ny PMH mahazo matokanareo fa afaka miara-miasa tsara tsika satria ny zonareo no voalohany indrindra no arovanay satria nareo tena manana zo mihitsy misy manana valo ny zonareo zahako aingakaingana ao tapitra le ray minitra ny voalohany de nareo afaka misafidy mihitsy amin'ny entana jifainareo tsy teriteren'olona ny tolotra arabaritra afaka miady an'izany nareo zoanareo daholo zany ny fahatelo ianareo dia
manana tompontsoa ary ravatra vao tsy miatsaika amin'ny fiainanareo de azonareo hitaraina n'zany. Ny fahaefatra de manana ny fanabeazana ianareo ary tompona andraikitra mihitsy ianareo amin'ny zavatra jifainareo. Ny fahadimy dia manana antoka koa nareo amin'ny zavatra jifainareo. Eny tompoko zay zany de misaotra indrindra madame Ando misaotra ny radio télévision record. Eny ary de zay ihany koa aloha mamarana ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana feno sika tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Raha toa ianao liana hiakatra eto amin'ny fandarana leresana anao ny sehatra de manasanao iantso ny service commercial na ihany koa anantona mivantana ety amin'ny record Madagasikara ety Anosatra ety aka ny andindininy mikasika an'izay amin'ny manaraka vahiny hafa sy loha hevitra indray. Veloma tompoko.